Ail, soie, saucisses, koub font la particularité de la commune de Talatavulnunj. Mais d'autres particularités plus importantes la différencient des autres communes. C'est l'objet de ce documentaire. Laissons la parole au maire. Mahasamihafa ny commune Talatavulnunj ihany koa eo amin'le serasera amin'ny olona, fifandraisana amin'ny olona ary ny fampandraisana anjara ny herivelona rehetra atao anatin'ny commune Talatavulnunj, ny fikambanana, ny zanakam-pelezana, ny orinasa, zay rehetra afaka mety hoe mitondra fampandrosoana ho an'ny commune dia rahan'ny commune miara-miasa avokoa. La commune rurale de Talatavulnunj se situe à 27 km au nord d'Antananarivo, dans le district d'Avarajan, région d'Analamang. Elle compte 28 fuktan et plus de 18 600 habitants, dont 8 700 femmes et 8 900 hommes. Avant, la commune avait peu d'infrastructures par manque d'initiative. L'élaboration du plan communal de développement en 2003 a apporté de grands changements pour la population et sa commune. Niova ny toe-tsain'ny mponina satria hatrizay zay 30 taona natoritory vita somatsara amin'ny PCD dia mahafantatra ny olona hoe itsy ny lalana izorana zany ahafahana mitondra fandrosoana araka ny anarany atety amin'ny fokontany. Nanangana koa zay le fikambanana anankiray izay iara-iasa aminay dia ny fikambanan'ny tera-commune Talatavulnunj na ny FTKTV dia ny fahavitan'ny plan communal de développement dia nahitanay mpamatsy vola izay anatanteraka an'ireo fotodrafitrasa izay ny volavolaina tao anatin'ny plan communal de développement. Depuis le PCD, voici les infrastructures réalisées dans la commune. Poste avancé de gendarmerie, 3 EPP, extension du CEG, bloc sanitaire du CEG, route, adduction d'eau potable dans le chef-lieu de la commune et des fouktanes environnantes. Le PCD a aussi permis une réorganisation communale plus performante, comme l'élaboration d'une stratégie de travail, l'amélioration des recettes fiscales, le développement de partenariats. La stratégie de travail. Manome ohatra zany hoe raha manao copie ny olona eto aminay tsy mba mialina andro fa ndray andro dia vita. Matoa ianao zany milatsaka be ny tanàna dia vonona hanompo ny vahoaka. Zay lefa hanompoana vahoaka zay tsy dia mila ora hoe amin'izao na amin'izao fa rehefa ilain'ny vahoaka ianao na amin'ny fotoaninona na amin'ny fotoaninona dia tokony anao zay asa tokony atao. Politika anay ao anatin'ny commune Talatavulnunj dia miaina amin'ny fitsitsina. Zay fitsitsina zay dia miezaka zany zay hanana ny hoentimanana rehetra azahoana manatanteraka ny asa tiaka atao rehetra ka na dia zay ao anatin'ny commune aza zany dia efa ialanay le hoe mandeha manafika any amin'ny hafa mandany vola raha manao fampitombona ara-tsoratra na sahala zany amin'ny taratasy fa dia miezaka zay anananay photocopieur, miezaka zay manana ordinateur ary dia miezaka ihany koa nefa zay avato ambadika manao fampidiram-bola mba amin'ny lafiny rehetra koa ampitombony ambainday ny azahoanay manampy zay hoe fokontany vonona ihetsika amin'ny fampandrosoana rehetra. L'amélioration des recettes fiscales. Tena mampidi-bola ho an'ny commune tokoa ny hetra toy ny eo amin'ny ristourna zao dia amin'ny vary kitay charbon tongolo dia fanampin'izay ticket de marché amin'ny andro tsena dia ny abattage eo amin'ny abattoir sy ny poinçonnage. Il y a aussi les taxes professionnelles, les taxes foncières et les taxes sur les propriétés bâties et les droits perçus sur le passage des bovidés. Raha tia Avaradrano fotsiny ohatra na amin'ny région Analamanga mihitsy ary dia anisan'ireo tsenanombo lehibe zay ary anisan'ny fitaratra ho an'ny manodidina
satria tena manomboka efa maty paika zany ny organisation fandaminanay anatin'ny tsenanomby io. Passeport ohatra 3 ariary ny ombiray ary mifampivarotana 2 ariary dia ao anatin'ny zay zany dia manodidididina ny omby any amin'ny 370 isan-kerinandro ny omby lafo eto amin'ny tsenanombinay zany. Dia raha ao anatin'ny herinandro zany zay raha mpitombona 4 iny ao anatin'ny 2 volana dia misimisy ihany ny vola ampidirin'ny tsenanomby io zay anisan'ny tena loharam-bola lehibe ho an'ny commune Talatany Volonondry. Que fait la commune pour améliorer les recettes fiscales? Nametraka percepteur isa-boky tany zahay. Dia moramora ho an'ny commune zany manangona an'le hetra sady tsy manahirana vahoaka le anatona ty commune fa tonga dia efa eo toerana ihany. Tsy hoe latoato zany zay dia anao fanentanana an'ireo olona amin'ny peta-drindrina sy ny banderole zany mba hampirisika an'ireo olona andohan'le hetra zany. Nisy ireo mpitrandraka vato izay azo lazaina hoe mbola tsy ara-dalàna tamin'ny fotoan'androny fa izay teto amin'ny commune zany nanampy andry zareo mba tonga n'ilay fitrandrahana ho ara-dalàna nanampy azy ara-taratasy ary amin'izao fotoan'izao dia anisany mampiditra vola eto amin'ny commune Talatany Volonondry ny fitrandrahana vato misy ato anivon'ny commune. Le développement de partenariats. La recherche de partenariats et de bailleurs de fonds distingue la commune dans la réalisation des projets de développement. Comment a-t-elle fait pour les mobiliser? Eo aloha zany ny dynamisme faharoa manaraka an'izany ihany koa lay takta amin'ny olona tsirairay avy zany dia miezaka amin'ny be ny tanàna zany mba hanatona ny olona rehetrarehetra indrindra fa ireo orinasa misy eto an-toerana zany satria ireo zany anisany hoe partenaire ny commune voalohany satria indraindray ireny olona ireny no afaka anampy anao amin'izay fotodrafitrasa heverina ho tanterahana ao anatin'ny commune. Ce développement de partenariat s'oriente dans 2 directions. La première, vers la population. Par exemple, le projet FER, Fonds d'entretien routier, a permis la réfection de la route entre Avaratsen et Amboul, long de 3,5 km, avec un budget de 90 millions d'ariars et l'apport bénéficiaire est à hauteur de 9 millions d'ariars. En plus de la main-d'œuvre apportée par le FOCNUL, comment avez-vous fait pour rassembler cette somme? Nitady lalana tokoa tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana izay natao dia fitadiavam-bola moa zany tamin'ny déjeuner dansant. Nanao zay cotisation 5 000 arivo zany isaky ny 20 taona isaky mifidy dia nampazotanay lizy fanasoavana ny lalana zany lalana etỳ tanàna zany no atao. Ataoko moa ny commune izay miara-miasa akaiky aminay fokontany dia tsy adino koa moa zany ny chef de région izay nandray an-tanana sy nanampy anay bebe koa tamin'izany fanatanterahana izany vola mazefatra anjaranay fokontany amin'ny fanatanterahana ny lalana zany. La deuxième, c'est le partenariat avec des associations, la province, la région et les privés. L'association AFT travaille avec la commune et le programme SHA. L'association AFT zany dia fikambanam-behivavy eto Talatany Volonondry. Dia mba ahafahanay miady afatrana dia midodidody zay makany amin'ny commune, miara-miasa amin'ny commune foana zay maka hevitra, maka toro-hevitra. Dia farany teo zao zay nasain'ny commune nakany amin'ny programme SHA. Dia rehefa tany zany zay dia nahazo fanampiana formation ana broderie, hanampiana zany fidiram-bolanay amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Dia mbola mitombo koa misy hetsika ataonay isan-karazany zany ny amin'ny fermata. Dia teo koa zany zay efa manomba koa manany anao salama dia ato zay ho any Mazanga anao fampirantiana. L'ONG FIAFT travaille avec la commune et des organismes étrangers. Ny fiaraha-miasan'ny ONG FIAFT zany amin'ny commune Talatany Volonondry dia mamatsy ny cantine scolaire eto amin'ny CEG Anambodrabiby. Mahakoatran'izay koa dia mampianatra informatika amin'ny mpianatra ahafahany miatrika ny taonarivo fahatelo. L'ordinateur na informatique.
dia ankoatran'izay koa dia misy ny laboratoire de science izay anarana-ekizy di fizika sy chimie zany eto anivon'ny sekoly. Eo ihany koa ny famatsiana ny biblioteka scolaire izay ahafahan'ny ankizy manovo fahalalana. Ankoatran'izany dia tamin'ny fananganana ny trano lehibe misy rihana io dia nandray anjara ihany koa ny ONG Fiavitra. Nanao ny zaridaina iny ankizy mba hoentina mampahafantatra ny olona ny anjara asan'ny zava-maniry malagasy. Ankoatran'izay dia nanofa tany mirefy 2 hektara ihany koa ny ONG Fiavitra izay ahafahana mamatsy ny cantine scolaire satria ny tanjona dia ny fahavitatenan'ny cantine scolaire eto amin'ny CEG Anambodabiby. C'est l'association Taratra qui gère l'eau de la commune. La commune n'avait pas l'eau courante depuis longtemps, car la cité est construite sur une colline et il est difficile d'y entraîner l'eau. Mais plus tard, la commune a trouvé une solution. Dia nahita mpiara-miasa zany zay hoe hividy ny moteur zany ahafahana mampiakatra ny rano atao amin'ny sinibe ny rano, ary dia nanentana ny vahoaka teto zay zany mba hanao ny canal andehanany tuyau mampiakatra rano amin'ny sinibe ny rano. La commune et la population ont convenu que l'eau serait payante. Ils ont demandé à l'association Tarach de gérer l'eau. Voici la raison. Nieritreritra zay hoe raha privé ny mitantana ny rano io dia mety ho tsaratsara kokoa le fitantanana satria eo le politika ny firenena hoe des engagements de l'État. Vonina zay amin'ny fikarakarana, vonina zay amin'ny fitantanana, vonina zay zany ny anatsara sy anitatra izao rano fisotro madio eto amin'ny fokotanana izao. Ny ezaka ataon'ny association Taratra zany zao dia apakatra ny vidin'ny rano raiso fa miakatra ny vidin-jiro. Izany natao nefa dia tokony mba ho zakany fahefambidin'ny mponina. Misy koa tanjona ny fantarana ny rano fisotro madio amin'ny tanàna fanolobodirindrina amin'ny fokotany Talatany Volonondry. Le CEG EFRAM travaille en coopération avec la commune de Muntingen. Rehefa tefetitra teto amin'ny commune ny rano dia nangataka koa ny CEG mba apiditra rano madio fisotro ara-pahasalamana ka nangataka tamin'ny Muntingen ka nahazo somatsara. Ity zany zao ny pompy azo ny ankizy ampiasaina dia nomeny ihany koa toalety misy dosy, misy WC ary fanasana tanana sy manaraka zany dia ity ny pissoir ho an'ny zazalahy. L'association KMFA, avec la commune, la province, la région Analamanga et la BNI Madagascar. Fambolena an'le voaroy zany sy fiompiana landy, zay zany ny tena ataon'le KMFA. Ka misy zany ny mpiara-miombonantoka izay miaraka aminay. Dia voalohany indrindra moa zany ny commune rurale Talatany Volonondry izay namatsy fitaovana toy ny angady. Sase zany izay nanaovana ny zanaka voaroy azo. Teo koa ny faritanina Antananarivo izay namatsy anay tamin'ny resaka zanakazo zany. Dia manarak'izay ny région Analamanga dia namatsy anay zany ny rano entina andrana le voaroy. Dia namatsy volanay moa zany eo amin'ny resaka fanaovana entretien sy nanamboarana an'izao trano zao zany. Nisy ihany koa moa zany fitaovana toy ny fiompiana landy ireo dia ny BNI koa zany mbola namatsy volanay tamin'izany. La BNI Madagascar, avec la commune, la province et la région. Inatonga ny BNI Madagascar miasa miaraka amin'ny Talatany Volonondry dia satria faritra mamokatra ny mpono amin'ny koa zany dia miezaka izay ampivoatra anazy. Dia hitanay koa zany fa ny ben'ny tanàna ny Talatany Volonondry zany dia olona mavitrika ary te ampivoatra ny tanàna eo aminy zany. Lazaina hoe anaty politika ny fampandrosoana maro zavatra io zany dia ny fambolena voaroy azo izay misy 10 alina nataonay araka tamin'ny mponina. Ary manampy koa zay ny BN commune amin'ny fitaovana machine zany na machine à écrire logistique na photocopieur. La région et la commune. Ny anjaran'ny région zany
amin'ny niveau commune dia manampy ara-teknika eny mety ara-bola ary fitadiavana no mpiara-miombonantoka amin'ny fampandroana mirindra ny commune ato anatin'ny faritra Analamanga. Antony anankitelo no natonga ny faritra Analamanga zany niara-niasa tamin'ny commune Talatavonondry. Ny voalohany dia fisin'ilay voly voriazo. Ny faharoa dia maro ireo sehatra zay mpiara-miombonantoka zay efa miara-miasa amin'ny commune Talatavonondry zay mila rindra, ary ny fahatelo dia le hoe efa miroso amin'izay any amin'le sehatra afaka mandrefy ny fitombony arikarina isam-baravarana ny commune Talatavonondry. Jusqu'où la région peut-elle aider une commune qui a rempli les conditions exigées? Nisy lay sehatra asa momba n'le fiara-miasa miaraka amin'ny PNUD, lay famoronana asa sy fampitombona ny arikarina na hoe emploi revenu, dia na tsy tafiditra ary tao anatin'ny commune tokony iasan'io sehatra asa io ny commune Talatavonondry dia niangavy sy naniery ny programme PNUD zay mba apiditra ny commune Talatavonondry satria no fisian'le resaka fambolena mûrier ary tao anatin'ny lenim-bolana fotsiny dia mitombo avroeny ny vola miditra tamin'ny tatsaha. L'association FTKTV et la commune de Talatavonondry. Ny FTKTV moa zany dia fikambanana anankiray izay vondronany ireo zanak'ampelezana teknisianina aloha voalohany indrindra any ampelezana any, ary faharoa manaraka an'izany ihany koa iry zareo no nanampy anay nitady mpamatsy vola na nitady ihany koa hevitra ahafahana mampandroso an'ity commune ity, ary ny tena zava-dehibe ny entiny koa zany dia manao fitadiavam-bola ny FTKTV hanampiana ny commune amin'izay fototrafitrasa tsy nazahoana famatsim-bola. Tamin'ny février 2001 dia niantso ireo mba cadre zany ao amin'ny na zanak'ampelezana zany na ao amin'le toerana maire zay président d'honneur amin'izao fotoana zao mba nampy azy eritreritra ahoana mba afafandrosoana nyity commune Talatavonondry ity. La FTKTV a beaucoup aidé la commune dans le projet d'approvisionnement en eau potable, mais aussi et surtout dans la construction de la poste avancée de la gendarmerie. Tamin'izany dia nihetsiketsika daholo na ny barao na ny zanak'ampelezana. Ny président ny fokotany rehetra 8 teto amin'ny commune dia nampandraisina ndraikitra. Eto moa zany natao hoe fokotany kely faritra, fotoana fohy zay napiditra rano fisotro madio izy. Ary taorianan'izay dia manana etaeta indray zareo mampiditra herinaratra ho amin'le fampandrosoana. Mivory eto zany an'io ilay fokotany voakasika ilay fampidirana jiro zay midinika no eto manana ny fandraisana anjara. Misy tamin'ilay sosokevitra nomena tamin'ny fivoriana tamin'ny farany teo tamin'ny heriny raha tsy diso dia hoe andaontsika na fitadiavam-bola aloha fa tokony anaovantsika atsangatanana le izy hoe eketsika ve le fanaovana le déjeuner concert sy le soupe dia zay tsika vao miroso amin'ny ady-hevitra manaraka indray sao dia mbola misy sosokevitra hafa. Madama makanesa ty eritreretiko le hoe no déjeuner any Antananarivo dia raha ohatra zany lavitra ny Antananarivo mandeha mbola misy frais dia rehefa makao amin'le toerana dia mbola vidy jus dia nieritreretiko hoe raha 75 lehibe eritreretintsika 75 000 maninona raha mandoa 50 000 dia vita ny anjarako zay zany a nieritreritro mariana aloha fa antsika ty ambanivohitra dia sahirana raha amin'izay lafi ny vola zay dia ho zarana roa zany lay fitadiavam-bola atao. Izy zany fitadiavam-bola ikendrenany zanak'ampelezantsika avy any Antananarivo. Izy zany fihetsiketsehana ho ataon'ny association ato anatin'ny 3 volana. Misy ny opération soupe dia misy ndraiky koa ny déjeuner concert na déjeuner mota dia entiny eto anatrehetsika FTKTV zany zay zavatra zay hoentinay nataterahana le fanampianan'le vola eo am-pelantanana satria zay fokotany telo zao dia mba efa nahangony eo amin'ny 12 millions eo angamba. Dia misy koa malala-tanana Avandilambati moa efa mba nanome ihany koa 50 millions. Ny soa zany mampiadana dia
rehefa mba vita zany ny an'ny reto fokotany reto zay fa mba mirosondray tsika aminany talata volonondry zay angamba le zavatra zany hoe tsy fanotona le izy na de atao aza hoe efa nieritreretina aloha teo nivoantsika FTKTV fa le hôpitaly no anaovantsika fietsiketsehana sy efa hanomanatsika zay zavatra tokony atao. Ny fanohanana nyle association tambatra zany dia tsara ho atsotsika angamba amin'ny fivoriana manaraka ny mpikambana rehetrarehetra dia ao anatin'izany zany le président Fokotany valo amby roapolo satria ahafahantsika mba miezaka be dia be amin'ny fanampiana nyle association tambatra io zany amin'ny fanankanam-bola. Qu'est-ce qui motive les natifs de Talatavulnund à soutenir leur commune d'origine? Ny anay no ohatra velona dia fanananay manan-karena olona zay manan-karena olona manana traikefa reo vatona sondrotra ny tany zay tsy ny amboadidy fa tonga dia nakamamo sy ny tiany tany rasany dia mampandroso tanteraka amin'ny fo tokoa amin'ny fitiavana tsy nahihatra tsy ny mafitanana fa dia hoe tia ny fahaizako tia ny traikefako atolotro amin'ny tany rasa zay ny aviako. Rehefa ohatra zany reo vatona sondrotro ny tany eo amin'ny toerana anankiray mahatsiaro tena hoe te hitovy amin'ny hafa dia tsy miandry azy eo ataon'ny fanjakana rery fa dia anjarany mihetsiketsika manao zay ampandroso sy ampahatsara ny tanànany. Amafisiko ihany fa na iza mitondra eo amin'ny commune dia tsy rava akory ny FTKTV fa mitohy foana satria fahatserovatena no hatongavana eto. Ny maire rery tsy afaka anao zavatra ampandroso irery ny commune fa tsy maintsy ampiny fokon'olona ny olona rehetrarehetra mihitsy izy amin'izay zavatra atao satria nandray ohatra hoe mila karavasina ny olona zay va tena mavita zavatra ka tsy araka ny ben tanàna rery zany zavatra zany ka eo zany ny tena hitako hoe tokony ampiana. Nous venons de constater, avec les diverses infrastructures mises en place, l'importance du développement de partenariats sur la commune. Le développement de partenariats est la garantie du développement futur de la commune. Ny zavatra tsapa zany dia miroso any amin'ny fizakantena arabola tsikelikely ny commune Talatavulnundry noho ireo fiaraha-miasa tamin'ireo communauté de base ny région faritany ny mpamatsy vola ny fahatsarany fidiraketra satria afaka nanankarama mpampianatra zay any amin'ireny sekolim-panjakana ireny izay mbola tsy nisy mpampianatra avy amin'ny fanjakana.